Eo amin'ny vaovaon'ny toe-karena kosa indray dia mbola ambany dia ambany tany mpiasa-panjakana manana kaonty any amin'ny banky. Fanamby lehibe ho an'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny fitantanana ny asa-panjakana ny ampiakarana izany no 70 na 570 isanjato ary isy ny fiara-miasa miaraka amin'ny banky be ao Madagasikara mba anatratrarana izany. Claude Arasolo sy Mami Rasoanaivo. Raha ny fanadihadiana izay natao dia tsy mihoatra ny 10 isanjato ireo mpiasa-panjakana manana kaonty eny amin'ny banky. Mba ahafahana mampitombo izany ho 70 na 570 isanjato dia hiara-iasa amin'ny ministeran'ny asa-panjakana ny Bank of Africa Madagascar. Natao ihany koa izany mba ahafahana manara-maso sy manadio ny asa-panjakana. Tanjona izay niarahany rototana metraka tao anatin'ity fiaraha-miasa amin'ny hoapetraka ity dia voalohany indrindra ny fanentanana ny mpiasa-panjakana rehetra amin'ny fanaovana ny ataontsika hoe bancarisation ny salaire ny mpiasa-panjakana. Ao ihany koa ao anatin'ilay fiaraha-miasa dia mipetraka soamantsara ny tanjon'ny andaniny sinakilany eo amin'ny resaka ny sécurisation ny resaka karama zany eny anivon'ny mpiasa-panjakana. Ao anatin'ny fanavaozana ny fitantanana raha-panjakana ihany koa dia misy ilay ataontsika hoe i-administration izay ezahana ho apetraka ka ny BOA no partenaire voalohany miara-miasa amin'ny ministera manamora ny fijerena an'ireo mpiasa-panjakana tena miasa ity fiaraha-miasa miaraka amin'ny BOA ity satria io zany dia fomba anankiray ahafahana mijery ireo ataontsika hoe fonctionnaire fantôme. Banky voalohany eo amin'ny lafiny maro ny Bank of Africa Madagascar izay anatin'ny vondrona BOA. Mpiara-miombonantoka stratégikan'izy ireo ny BMCE na ny Banque Marocaine du Commerce Extérieur. Afaka alaina tahaka noho ny traikefa izay ananany i Maroc amin'ny sehatra maro. Banque Marocaine du Commerce Extérieur manana traikefa tamin'ny bancarisation ny mpiasa-panjakana tany Maroc. Dia izay traikefa an'izay zany no hoentiny koa hoe raha izay ny tanjon'ny fanjakana malagasy izao ny zavatra tokony atao ary andao ataontsika modely io fiaraha-miasa amin'ny ministera ny asa-panjakana io izay ataontsika hoe raha zany anaran'izany dia ministera misahana ny fonctionnaire rehetrarehetra mpiasa-panjakana rehetrarehetra dia tsy nisalasala ho iato eo ny BOA namaly an'izay. Misy zavatra lafiny anankiroa zany ao anatin'izay fiaraha-miasa ho atao izay. Amin'ny alakamisy ho avy izao dia isy ny varavarana misokatra ho tanterahana ety amin'ny ministeran'ny asa-panjakana sy ny fanavaozana ny fitantanana ny raharaham-panjakana ety amin'ny 720 hektara. Fotoana izay ahafahan'ireo mpiasa-panjakana ihany koa manokatra kaonty amin'ny banky.